Fahalanonana roa sosona kosa no noraisin'ny commune ambonivohitra Antsirabe ny farany herinandro lasa teo no mariana miaraka tany antoerana tokoa mantsy ny andro raisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana sy ny androm-pirenena ho an'ny fanjarian-tsakafo. Mandiny, mihinana ary mitsinjova, io no lohahevitra nitondrana ny fanamariana ny andro ho an'ny tontolo iainana raha tsara ny famokarana sy ny fihinanana sakafo be otrikaina ahasomby zaza malagasy. Io kosa no lohahevitra ho an'ny androm-pirenena ho an'ny fanjarian-tsakafo. No marian'ny Prime Ministre Jean-Omer Berzika fa fotoana ilaina amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny tontolo iainana ary fandanjalanjana ny famokarana ifanaraka amin'ny fanajana ny tontolo iainana izao ary nosoritany fa zony rehetra ny fihinanana sakafo ara-dalàna. Ilaina ny fanaovana ezaka ny fanjarian-tsakafo satria mbola ny atsasa manila ny zaza malagasy ny tsy ampy sakafo ary tratra ny tsy fitombona eto amintsika. Fanentanana ny tsirairay, ny isa-tokantrano, ny isam-batan'olona amin'ny fikajiana ny tontolo iainana, amin'ny fanajariana ny sakafo mba ho tonga sakafo misy an'ilay otrikaina rehetrarehetra tadiavina ary ny ONN moa dia organisme anankiray zany mampiatra an'izay mihitsy mampianatra an'izay eran'ny Madagasikara. Nampiavaka ny fanamariana roa sosona tao Antsirabe ny fisian'ny trano eva maro na tratra 70 mahery nampiratiana ireo vokatry ny tany, fanomezana torohevitra ho an'ny mpamokatra ary ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny toromarika hanatsarana ny fomba fihinanana sakafo. Nandraisany sampandrara samihafa ny faritra maro anjara ny hetsika, tsy lavitra izany koa ny filaram-be izay notanterahana na ny makivaky ny tanàna Antsirabe na ny boana ny hetsika. Fankalazana ihany no natao tao Antsirabe fa ezaka amin'ny toy kosa ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo